Ny fandalovana Andriamatoa David Jones eto amintsika ilay kalaza amin'ny taranja golf dia niona tamin'ny mpianatra eo anivon'ny NTH ny tenany fotoana izay nanambarany fa azo atao tsara ny misintona mpizahatany amin'ny alalan'ity taranja iray ity. Isan'ny singa iray ahafahana misintona mpizahatany maro ny taranja golf araka nambaran'Andriamatoa David Johnson manampahaizana amin'ity taranja ity dia mandalo eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Mandritra izao fitsidihany any Madagasikara izao ary dia nanantanteraka valandresaka narahana hevitra niaraka tamin'ireo mpianatry ny NTH taona fahatelo ity manampahaizana amin'ny golf ity. Monsieur David Johnson, ambassadeur nalefany Saint-Andrews Royal Ancient ny golf izay miara-miasa amin'ny fédération ny golf malagasy eto Madagasikara dia nidiran'ny NTH ao anatin'ny izay zavatra izay zany dia fiara-miasa eo amin'ny thème naloha hevitra hoe golf vecteur de développement du tourisme soutenable à Madagascar dia rehefa avy eo zany zay dia izy famelabelana hevitra ataony atao amin'ny trano fianarana eto ambony amin'ny 3e année iresana an'izay thème izay. Marina moa zany fa rehefa miresaka antsika hoe tourisme soutenable dia tafiditra ao anatin'izay ny volet économique, social, culturel, environnement dia ny partie amin'ny golf zany izay resantsika amin'izao fotoana izao dia tafiditra ao anatin'ny resaka économique eo ihany koa ny environnement satria fantatritsika fa ny golf dia anaty toerana feno zava-maitso feno zava-maniry misy ny gestion ny rano izay tantanana zany rehetra zany dia izay zavatra rehetrarehetra zany no ezahana ho avoaka sy resahana ao anatin'ny conférence. Nandritra ity fotoana ity dia nampianatra fohifohy tamin'ireo mpianatra izany atao hoe taranja golf izany Andriamatoa David Johnson.